Isaorana sy ankasitrahana ianao mbola manjohy hatrany ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izao tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao miaraba tompoko. Eo amin'ny vaovaon'ny politika avy hatrany ary no anokafantsika ny vaovao. Efa vonina hiatrika ny fiodinana faharoa ny kandida Marc Ravalomanana ary vonina ny sokatra amin'ny rehetra ihany koa sy izay tsara sitrapo amin'ny fiara-miasa ho fanohanana ny komity 520 arahantsika avy hatrany fanadihadiana. Kiondalana tsy azo idivirana ny mahazava-dehibe anty fiodinana faharoa izay ho tanterantsika ny alarobia fa 7 ny volana desambra ity izay hamaritra no avy ny taranaka sy ny firenena ao anatin'ny 5 taona ho avy ka tsy ny olona hanandrakandrana no omena ny fitantanana fa ny olona efa niasa sy manana traikefa ary mbola vonina hanao ny tsaratsara kokoa. Tsy olona iray nefa no avitanao ny fampandrosoana maritra eto amin'ny tany sy ny firenena fa eo ny fiara-miasa sy ny firaisan-kina. Miasa arakatsika ary atao aingana daingana mihitsy ny fampandrosoana ka dia manentana voaka rehetra eto Mahajanga aho sy manerana Madagasikara mba tonga hifidy mba tonga natanteraka tsara ny didy any manandraikitra satria olom-pirenena ianao ka dia fandraisana anjara zavatra lehibe mbola anao taratasy fisaorana sy fakasitrahana ho an'ny tsirairay aby fa tena faly aho. Dia hoy aminareo hoe tongava daholo nareo amin'ny fidy amin'ny 7 volana desambra ary miasa miaraka natanteraka tsara ilay fiarahantsika miombona ao anatin'ilay hoe K25 na ny komity 25 manohana larana 520 faly aho tena faly tokoa. Dia tanterao tsara ny asa manandraikitra maiza milahina tsara asyovy tsara ny solidarité antsika fa manohana antsika daholo na ny mpampianatra rehetra na ny sefokotany ireo ben'ny tanàna indrindra fa ny eo amin'ny fiangonana ka dia saminareo miasa miaraka. Firaisan-kina no hery izay mitambatra vato izay misaraka fasika isika rahateo tsy naman'ny mpandrava fa mpanangana no sady mpampiombona no mpampitovy lanja ka dia miankina amiko miankina aminao no atongavana amin'ny fahombiazana. Amin'ny 7 volana desambra ho avy zao ny fiodinana faharoa vita omaly ny filazana na ny proclamation officielle hoe tsika lalana 520 hiatrika ny 17 dia ao zany le hoe tsika mpanangana mpanorona fa tsy mpandrava dia eo mpandrava sy ny mpanorona hifanandrina fa matahotra fa tsy maintsy ataontsika zany tena hifanandrina mihitsy hoe ny mpanangana sy ny mpandrava eo dia sandrima eo mieritreritra tsara zava-dehibe io fotoan-dehibe io fa kosa indray nitondra fanazavana androany ny avy eo anivo ny fiangonana Luterana Malagasy mikasika ilay tany eny Androhibe izay misy olana eo amin'ny fiangonana sy ny solombavam-bahoaka ao amin'ny boriboritany fahadimy. Milaza ny rotonta fa samy tompon'ny tany ara-dalàna ary samy anangana foto-drafitrasa eo amin'ilay tany. Tamin'ity androany ity anefa dia nitondra ny porofo rehetra ny avy eo anivo ny FLM nanamarina tamin'ny panneau gazety fa ny fiangonana ny tany. Rahantsika ny andindin'izay etiny Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Ity ilay tany ety Androhibe mampisy olana eo amin'ny fiangonana Luterana Malagasy sy ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fahadimy. Samy milaza ho tompony tany na ny andaniny na ny ankilany ary samy milaza ihany koa fa tompony ara-dalàna. Tamin'ity androany ity anefa nitondra porofo ary nampianso panneau gazety ny fiangonana Luterana Malagasy nanamarina fa azy ireo ara-dalàna ny tany. Tany amin'ny taona 3 sy 4 no efa nampiditra fangatana ny ampatany ny FLM ka nahazo. Tany amin'ny taona 3 sy 4 tany 2003 zany napiditra fangatana ampatany mirefy 91 ara 60 centiara ao amin'ny tany atao hoe concours agricole titre numéro 20217 ao Androhibe ny fiangonana Luterana Malagasy ka nahazo ny FN 445-A par 03. Izay manko tsara ny anamarinana an'izay satria ao ny resaka voizina fa hoe tsy nanao fangatahana akory ny FLM. Nanaraka ny paikady rehetrarehetra ny FLM. Tsy naneho hevitra ny fiangonana hatramin'izay ary tsy niady tany fa mitaky ny efa azy fotsiny araka ny fanazavana izy ireo hatrany. Tany anaovana fiangonana ity tany eto Androhibe ity, anaovana hopitaly tsaboana ny ady doy ihany koa ary trano serasera ny tanora.
efa nahazo alalana amin'ny fanorenana avy amin'ny commune radio ny FLM na ny permis de construire. Misy ny fotoana itenenana, misy ny fotoana anginana. Ny fiangonana matoa nomeny ny fanjakana n'izao tany ao Androhibe zao tsy hoe hanaovan'ny fiangonana zavatra na tranony mpitandrina fotsiny na tranony kristianina fanaovana tetikasa sy ny fiangonana. Cathédrale lehibe ny fiangonana Luterana Malagasy no ajoro eo Androhibe. Zay ny voalohany. Faharoa manaraka an'izay misy ny tobi-pitsaboana ny mararisaina sy ny atodo izay fa ifanohizana ny asa sosialy ataon'ny fiangonana Luterana Malagasy avy eny Ambohibao no itarina makeny Androhibe. De izay tetikasa izay miaraka amin'ny trano serasera ho an'ny tanora Luterana Malagasy. Ahitantsika fa ny église rehetrarehetra na ny fiangonana rehetrarehetra manana an'izany trano foibe serasera ho an'ny tanora zany. Ireo zany tetikasa atao ao amin'io tany Androhibe io zay nanomezany fanjakana azy ho an'ny fiangonana Luterana Malagasy. Ary nazahona permis de construire zany. Hatramin'izao dia tsy mbola nivay ity olona ny fananantany eto Madagasikara ity ary efa maro no lasibatra. Taratra izany ity olana eo amin'ny fiangonana Luterana Malagasy ity sy ny solombavambahoaka ny boriboritany fahadimy. Fa anome tanana amin'ny fanamafisana ny tontolon'ny fandriampahalemana eto Madagasikara kosa ny firenena mikambana amin'ny alalan'ny tetikasa antsoina hoe appui à la réforme du secteur de la sécurité à Madagascar na ny ARSAM mandritry ny roa taona no anatotosana ny tetikasa ka efa nanomboka tamin'ny volana septambra 2024 ary farana ny volana desambra 2024 ity. Anisan'ny ampandraisana anjara amin'ity tetikasa ity ny vehivavy izay fiarahana miasa amin'ny PNUD. Arahantsika vetrany andindiny izay. Tetikasa efa niantra nanomboka teto Madagasikara ny taona 2024 ny fanamafisana ny sehatra ny fandriampahalemana izay vatsian'ny firenena mikambana vola. Tanjon'ity tetikasa ity ny hanamafy ny fitoniana manerana ny Madagasikara. Ka teto-bola mitentana $3 no novatsian'ny firenena mikambana vola tamin'izany. J'ai tenu à être ici aujourd'hui parmi vous pour cette séance de restitution des travaux sur la question de la représentativité de genre dans le secteur de la sécurité à Madagascar afin de vous exprimer l'engagement contenu du système des Nations Unies dans cette œuvre primordiale entamée par l'État Madagascar. En effet, la réforme du secteur de la sécurité RSS a été identifiée par Madagascar comme une des priorités pour son développement. La secrétaire générale des Nations Unies, à travers le Fonds pour la consolidation de la paix, a reconfirmé le fort engagement de l'ONU à soutenir Madagascar dans son désir de transformation des structures de sécurité en vue de les rendre plus efficaces, plus efficients et répondant au contrôle démocratique tout en étant attentive aux besoins du peuple. Anisan'ny mampiavaka ity tetikasa ity ihany koa dia ny ampandraisana anjara ny vehivavy eo amin'ny tontolon'ny ny fampandriana ny fahalemana. Raha araka ny antotanisa mantsy dia mbola ambany ny tahan'ny vehivavy misehatra eo amin'ny tontolon'ny fampandriana ny fahalemana izay. Mbola 570 amin'ny vehivavy ihany koa ny mbola hiara-ny herisetra eto Madagasikara. Ary mbola latsaka ny 100 ny vehivavy miasa amin'ny fitandrona ny fahalemana. Fotoana izao araka izany ny ampitombony izay hoy ny solotena maharitra ny PNUD miasa eto Madagasikara. 35% des femmes dans le monde ont subi les violences physiques et ou sexuelles. Dans certains pays même 70%. Au moins une fois dans leur vie. À Madagascar, nous parlons de 45% de femmes. 51% des victimes de trafic d'êtres humains dans le monde sont des femmes. À Madagascar, ce chiffre avoisine de 80%. Finalement, moins de 25% de femmes victimes de violences demandent de l'aide sous une forme ou une autre, devant moins de 10% demandent de l'aide aux forces de police et ou de sécurité. Il est donc temps que la réponse soit plus cohérente et plus adaptée et que les mesures prises puissent promouvoir une confiance réciproque. Dans ce processus ambitieux de développer le secteur de la sécurité,
et que Madagascar va bientôt opérationnaliser, notre franc partenariat sera une pierre fondatrice qui, j'espère, apportera le succès. Vevave Malagas Maer Madagascar Mandros. Natao androany tao amin'ny Carleton ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fampidirana ny vehivavy eo amin'ny tontolo ny fampandriana ny fahalemana eto Madagasikara. Eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia nitrangana fanafian-dahalo tao amin'ny commune Marotsipoy district Ananjozorobe tamin'ny herinandro lasa teo. Omby 20 no lasan'ny dahalo tamin'izany ary nitondra takalonaina 4 ihany koa izy ireo. Tavaverina tamin'ny tompony avokoa ny omby rehefa nisy ny fanarahan-dia saingy maty kosa ny iray tamin'ireo takalonaina. Angom-baovaon'ny Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Mandry tsy lavolony mponina ao amin'ny district Ananjozorobe amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Tsy vitany mangalatr' omby fotsiny mantsy amin'izao ny dahalo fa maka takalonaina ihany koa. Tamin'iny herinandro iny dia nisy fanafian-dahalo tao amin'ny commune Marotsipoy district Ananjozorobe. Lasa tamin'izany ny omby 20 sy olona 4 nataony dahalo takalonaina. Nisy avy hatrany ny fanarahan-dia nataony miaramilan'ny dasy avy any an-toerana ka tafaverina soamantsara ny omby 20. Lehilahy lehibe iray tamin'ireo takalonaina kosa no nivonoiny dahalo. Nitaky onitra roa tapitrisa tamin'ny fianakaviana ireo dahalo saingy saro ny mpitandro ny filaminana ka dahalo enina no voasambotra ary nisy ny tafaporitsaka izay mbola karohina hatramin'izao. Nisy alatr'omby miampy fangalana takalonaina zany tany amin'ny faritra tany amin'ny commune ny Marotsipoy any amin'ny district Ananjozorobe. Dia rehefa raikitra moa zany dia fangalarana ny omby ireo dia omby 20 eo zany lasa 20 no lasan'le dahalo dia miaraka amin'ireo takalonaina 4. Zany hoe lehilahy efa nahazo taona anankiray dia tovolahy anankitelo. Dia noentin'ireo io zany dia nisy ny fanarahan-dia izay nataon'ireo fofon'olona sy ny dasy ny tafika malagasy zany amin'ny faritra iny. Dia rehefa nandeha ny fanenjehana sy ny fifandonana tena dia navelan'izareo ny omby fa ny takalonaina no entiny. Rehefa tonga ny alin'ny alatsinainy talata dia nodidinina le toerana satria efa fantatra zany le toerana misy le dahalo miaraka amin'le takalonaina dia nodidinina. Dia rehefa tao moa zany fantatra fa novonoin'le dahalo le rangahy lehibe fa le takalonaina 3 le zatovolahy zany no nitazomon-jareo ary nangatahany rançon roa tapitrisa ariary zany ny rançon nangatahany anafahana an'ireo. Anaky-enina ny dahalo voasambotra zany tamin'io fa mbola nisy naman-jareo zany afaka tafaporitsaka fa mbola karohana amin'izao fotoana izao. Marika izao ny fanjakany ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Fanafian-dahalo sy takalonaina ho an'ny any ambanivohitra. Kidnapping, vakitrano sy fanendahana kosa ny eto an-drenivohitra. Midika izany fahalaram-pameana ho an'ny malagasy ity resaka fandriam-pahalemana ity ka izany no tokony ho vaindondra raha ho an'ny mpitondra. Fa amin'izao akatoko ny fetin'ny Krismasy izao kosa dia isan'ny misongadina indrindra ny famalifaliana ireo ankizy amin'ny alalan'ny fanomezana kilalao. Manoloana izany indrindra dia misokatra ihany koa ny toerana fampialana voly ireo ankizy etsy amin'ny Akordiga Andotapenaka. Kilalao tsy mbola hita eto Madagasikara ary mahery ny 20 isa no hitao. Natokana ho an'ny sokajy taona rehetra izy io, miaingana amin'ny zazakely hatrany amin'ny olon-dehibe ihany koa. Andeha raharantsika avy hatrany ny sary mahakasika izay entiny Edena Elia. Ankoatra ny mahafety kristiana ny fetin'ny Krismasy dia misongadina ihany koa ny fanomezana kilalao an'ireo ankizy. Izy io dia miainga amin'ilay angano hoe misy ny dadabe Noely mizara kilalao. Ho fanomezana fahafampo ho an'ny ankizy ary indrindra fa ny lehibe ihany koa dia misokatra ny toerana fialamboly ety amin'ny Akordiga Andotapenaka. Samba ny teto Madagasikara no misy toerana fialamboly raitra toy izao ary natokana ho an'ny sokajy taona rehetra. Kilalao mahery ny 20 no hita eto ary manaraka ny fenitra iraisam-pirenena avokoa eo amin'izay sehatra ny fialamboly izay. Misy jeu intérieur sy extérieur zany le ao
izay nizana natao maro karazana be mba ahafahany tsirairay mahita an'izay tandrify azy satria tsy mitovy daholo koa ny goût sy ny préférence ny tsirairay izy samy manana ny safidy samy manana ny tiany dia niazahana mihitsy zany a ny fantenana manokana tsirairay mihitsy ireo kilalao rehetra ireo mba ezahana hoe ho large be zany ny choix dia ho large ny olona ho voakasiky le izy impacten'le izy en fonction an'le choix fa ny zavatra tena sahanay migarantira dia tena sensation forte mihitsy a averiko indray hoe indrindra le chaise volante dia le jumping frog le miakatra midina 13 mètre iny natao ialana voly ampiasana vatana ampiasana saina ihany koa toy ireny miaina anaty horonan-tsara ireny mihitsy ny ankizy sy ny lehibe raha vao milalao eto mandeha amin'ny herinaratra avokoa ny kilalao eto efa misy ny fepetra raisina raha sendra misy ny fahatapahany herinaratra tampoka efa ny anticiper ny parc d'attraction milalao izany délestage zany a ireo jeu rehetra ireo dia rattaché amin'ny groupe électrogène ny centre commercial efa nanao simulation imbedabe mihitsy zay tsy misy risque mihitsy na misy ara le micro coupure na misy le grande coupure efa pare zany zay amin'izay dia tsy mampaka risque nizaniza mihitsy misokatra ny talata hatramin'ny alahady ity toerana fialamboly ity ary ety amin'ny akordia gandotapenaka no misy azy eo amin'ny pejiny toekarena kosa ary ny onde amaranantsika ny vaovao amin'izao alina izao omena vahana trano ny tantsaha ireo sehatra tsy miankina ary ireo mpandrara maro eto Madagasikara ao anatin'ny hetsika izay karakaraina isa-taona etsy amin'izao ny forelo Tanjombato isy ny fanatsarana miainga avy amin'ny filan'ny mpanjifa sy ireo mpandrara te handray anjara ao anatin'izany arahantsika vetrany ary makasika izay etsika maromaro no hita eto amintsika amin'ny taona 2024 anasongadinana ny sehatry ny toekarena amin'ny taona ho avy iny dia efa miomana sady amin'izany ny mpikarakara isan'izany ny etsika tsena be iraisam-pireneny fambolena izay anomezana toerana ireo tantsaha mitady lalam-barotra tandronay aloha dia tsy metsy hoe tsy ho avy any vakina karatra fotsiny na hoe zareo ny ampandrony na viaiza hoe ho ampiakarina ty amin'ny Tananarivo mampiseho amin'izay olona rehetrarehetra zao avy ny zavatra vita eto Madagasikara fa ankoatran'izay tsy maintsy hoe efa mieritreritra anay hoe tsy maintsy hoe ho atsarainy foana le serasera miaraka tantsaha marina aloha efa nisy tonga ao reo le organisation paysanne le maromaro hitanareo tao efa nisy ihany fa io afaka mbola hatsaraina foana ary tsy hoe momba fiafosina hoe le miasa Madagasikara reny manontolo fa nareo événement rehetrarehetra dia efa anoka zay hoe andeha any province any ahafany hoe milaza amin'ny olona zao avy ny zavatra misy amin'ny Tananarivo dia ajireo kely sao dia mety misy tombosoa aminareo fifaninanana eo amintsena raisam-pirenena ihany koa no antom-pisiany izao etsika izao ary tsy maintsy misy isa-taona ezahana hatrany ny anatsarana izany tsy maintsy misy isa-taona satria ny toekarena sy izay manodidina azy mandeha aingana be ary tsy maintsy misy vaovao foana nouveauté foana ary enao raha hoe avelanao kely ohatr' zao le izy hoe amin'le adversaire dia efa perte zay dia tsy maintsy tazonay foana aty hoe tazona le rang fa tsy maintsy hoe atsaraina foana miisa efatra ireo etsika lehibe ho tanterana ao amin'izao ny forelo Tanjombato amin'ny taona ho avy toy ny foire internationale de l'agriculture ny salon de l'habitat ny foire internationale de Madagascar ary ny Asia tapitreto ny vaovao isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao ho amin'ny rapitsy toy izao indray veloma tompoko